Any amin'ny aretina pesta farany zava-misy any amin'ny tanàna ny Betroka kosa indray dia velotaraina ireo mponina any amin'ity tanàna ity satria dia manjaka izay tsy izy mantsy ny tsy fandriampahalemana ao amin'ity tanàna ity. Ny mpikambana ao anatin'ny andromaso dia nanambara fa mizaka ny mafy tokoa ny mponina ao Betroka noho izay tsy fandriampahalemana izay, manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana noho izany izy ireo mba hijery akaiky ny zava-misy any toerana. Rehefa nahita ny tapo-javany Betsoka tonga eto toerana teto Foibe dia niantso ny filoha provinsialy ny Andromaso any Toliara sy ny Avatra Betsoka ny tenako mba amelabelatra ny zava-misy maro nary nangataka fiainana tamin'ny filoham-pirenena sy prime ministre ka ny filoha Betsoka moa zany mahafantatra tsara ny fandehan'ny raharaha any Betsoka. Mila vonjy hay Betsoky olombelo olo-pirenena gasy manahaky ny rehetra zahay. Zay zavatra miseho amin'ny aminay zavatra mampalahelo daholy. Kefa nametraka an'izay fitarainana zay taratasy zay zahay fangataka fiainana amin'ny prime ministre sy amin'ny filoham-pirenena efa nandefana amin'ny Bianco. Dia miandry zahay satria tamin'le 25 août 30 août eo nivoro tao amin'ny hôtel des bons amis Betsoka izahay. Dia nandinidinika an'io ka izay nampiakatra anahy mandiana ho vahoaky ho fokon'olo ny zay niara nivory taminay tao oento amin'ny fitondram-panjakana agny zao zava-miseho zao dia matao président izay indrindra zany mahavy anahy miamby voaray moa zahay ao Betsoka fa mamitodiky anay tokoa ny filoham-pirenena sy ny prime ministre dia manana ray aman-dreny tokoa izahay fa izahay manana vahaolana hoentina amin'izay any Betsoka. Sy voaray moa zahay dia hiverina agny Betsoka aho hilaza hoe efa nangataky tamin'ny filoham-pirenena sy prime ministre zahay mba hamana ny olanatsika Betsoka mengoena dia sady media gnainy fa ny fitondrana sy ny raharahasika miaso vonjy eo Betsoka fa mizany isan'andro voary zao misy maramila ray maty tompon'omby ray maty. Faharoan'izay koa dia mbola nisy aomby zato koa very tao amin'ny fokotany Sakasoa koa commune ruraly Anabinda dia dina zanaky mangoky ny nantasaky ny aomby io ary récupéré aby aomby io am'izao fotoana zao. Amitsika miteny zao zany mampiseho an'izao acte zao ao Betsoka. Aiza ary momba ny vahoaky miangavy ny fitondram-panjakana izahay mba handray andraikitra ary mba hifampiresaky aminay hanomezanay ny vahaolana io haingana dia haingana ao momba ny Betsoka.